Sambany ny filomary Karavalomanana no nandalo tao amin'ny commune Ampanefy. Voromaro ireo vahoaka. Lina sy te hafantatra sady ny fampandrosoana entiny Antokotimo amin'izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Miaina anaty fijaliana tanteraka ny malagasy ankehitriny ka teo no nitondrany fanazavana manoloana izay fampandrosoana azo tanterahana eo anivon'ny commune. Raha indray mandeha ny lavo indroa miarona aoka eritreritry tsara arak'ilay kabaliky ny zandrikely milaza hoe tokony indray ty ny fifidianana ozy mpanaovana ny edity tsy ny safity safidio tsara zay hotoanana fa sondray hiaritra ny mangidy tanora kely indray manaratra atsika hoe amin'ity fifidianana zay ataotsika amin'ny fafitapropolo volana novambra ho avy ty fidio bebe larana fahatelo eto amin'ity toerana de fidiko mampanolo-tsy anazy larana fahatelo ihany koa. Andriamatoa Rakotonanahary na i bebe mitondra ny larana fahatelo ao anatin'ny bile tatokana no kandida natolotry ny Antokotimo ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ampanefy. Kandida vonina hiasa, vonina hitondra ny commune Ampanefy ao anatin'ny fivoarana tanteraka. Petaka ny maneritsao amin'ny zavatra tsy marina fa zao izy numéro 3 amin'ny 27 novembre ary zay tsy hamitaka anareo tanterahanay zay fomba rehetrarehetra efa niteneninay ka zao izy 27 novembre ihany numéro 3 sa tsy numéro 3 sodra toko